Tifariana ry havana malala no iarabanantsika ampianakavin'ny finoana tratra ity alarobia fahatelo ny volana jolay taona 2020 ity manana trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ho amintsika rehetra. Aoka arsika namonana ny fomampanantsika hiatrika an'Andriamanitra amin'ny fiara-mamaky ny salamo 5:10 aoka hitsangana sika ry havana hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ovakintsika ny salamo hiterantsika an'Andriamanitra amin'ny salamo 5:10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Mira firambavao an Jehova, mira ho an Jehova ry tany rehetra, mira ho an Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahakakana taony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra, sady matahotra fa ambon'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova nanao lanitra, fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsarantare no eo amin'ny fitoerany masina ry firenena. Manome zany Jehova, eny manome zany voninahitra ho an'ny hery ho an'ny Jehova. Manome zany Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesy eo ankianjany. Amen. Iombom-bavaka sika ry havana. Terenay ankalazainay tokoa ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina. Ianao ry Andriamanitra tia anay, Andriamanitra mpiasa mpamelona anay, nefa Andriamanitra tsy toa ka mitantana sy mitondra izao tontolo izao. Eny, eo ambany fahefanao ny tany aman-danitra rehetra, ary izahay olonao izay nantsoinao sy nofidianao mba ho isan'ny olombonjena ao amin'ny fanjakanao, dia tafavory eto an-tranonao ankehitriny amin'ity maraina ity, anatitra fisaorana fiterana ho an'ny anaranao, kanefa koa handre sy handray ny teninao izay entinao manambara aminay ny sitraponao izay tianao hivelomanay isan'andro. Matsiaro izahay eo anoloan'ny sitraponao, eo anoloan'ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao, ny fahalemenay, ny mahatsinotsinona anay, ny tsy fahatanteranay, koa aoka Andriamanitra ny famindramponao, ilolananay mandrakariva amin'izay rehetra ho tanteranay, mba ho tonga hanitra manontofina ankasitrahanao izay rehetra ataonay eto amin'ity tranonao masina ity, fa ataonay ho mendrika ny voninahitry anaranao zany ny vavakay tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Misaotra ray io. Amen. Mahazo toerany anareo ry havana. Ny Deutéronomie toko voalohany ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 no zara mofinaina amantsika amin'ity anio ity. Deutéronomie toko voalohany ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa rahantsika mahita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia hoy izao taminareo, aza manahy ary aza matahotra azy, Jehovah Andriamanitrareo izay mandeha eo anoloanareo, izy no hiado anareo araka izay rehetra nataony ho anareo tany Egipta teo masonareo. Ary tany anefitra izay nahitanao ny fitondran'i Jehovah Andriamanitrao, anao tahaka ny fitondran'ny olona ny amin'ny zanany, dia teny amin'ny lalana rehetra izay naleanareo mandra-pahatonga anareo teto amin'ity tany ity. Kanefa na dia nataoko azy zany, teny izany, mbola tsy ninonareo ihany Jehovah Andriamanitrareo izay nandeha tamin'ny lalana teo alohanareo hitady tany ho anareo hitobianareo, ka ny afo noho ny alina sy ny rahona noho ny atoandro no nisehony hanoro izay lalana nety halehanareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Araka izay novakina tamintsika teo ry havana dia ny Exodosy toko voalohany ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 no mofinaina voalahatra amintsika amin'ity anio ity. Misy mpanoratra malagasy vehivavy anankiray izay ny teny tahaka an'izao: ady sy tolona ny fiainana, ka zara ho an'izay manam-piniavana handresy.
ary efa ela na inona ihany koa hoe mafy ny fiainana ary mandraka ankehitriny dia hitantsika fa tsy mitsaha mitombo ny fiakarany vidim-piainana ary dia manamarina n'izany teny zany hoe ady ny fiainana. Fa eto amin'ity perikopy eto ambany masitsika ity kosa dia tia ampirisika antsika sy tia ampahery antsika ny soratra masina ka manome afatra ho antsika mba hananantsika ery sy hafanantsika manana n'izany hoe zara ho an'ny fandresena amin'ny fiainana izany. Ny voalohany ary dia hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao fa hiady ho anao izy. Miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao fa hiady ho anao izy. Zao no hitantsika ry havana eo amin'ny andiny fahatelo-polo tapany voalohany. Jehovah Andriamanitra reo izay mandeha ho anoloanareo, izy no hiady ho anareo. Jehovah Andriamanitra reo hiady ho anareo. Ny bokin'ny Deutéronomie ry havana dia famerenana indray ny tantarany zanak'Israely an-tsoratra izay hitantsika eo amin'ny toyan'ny andininy faharaika amin'ny telopolo eo ny famontinana izay azo sokajiana efatra izany tantarany zanak'Israely zany. Ny voalohany dia ny fialana tao Egipta, ary ny faharoa ny ranomasina mena, ny fahatelo ny dia tany anefitra, ary ny farany ny fakana ny tany Kanana. Ireo efatra ireo ny dingana izay nandalo teo amin'ny tantarany zanak'Israely, ary ireo dia manamarika indrindra ny amin'ny hoe ady. Ny fialana tao Egipta ohatra dia azo lazaina fa ady ny fanandrinan'Andriamanitra tamin'ny Andriamanitra Farao na ny Andriamanitra ny Egiptianina, ka Mosesy sy Arona no solontenany tao anatin'izany ady izany. Dia ahitantsika hoe Andriamanitra miady mandrakariva ho an'ny olony izay nantsony sy ny fidiny ho mpiara-miasa aminy, ho mpiombona aina aminy. Ary rehefa mandeha zany dia hoe hitantsika koa teo amin'ny ranomasina mena, ary na dia efa navototra Farao azy amin'ny zanak'Israely handeha dia tsy namelany fa mbola narahany ray. Ary rehefa teo anoloan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia nitaintaina mafy, kanefa Andriamanitra mbola niady ho azy ireo hatrany. Ka rehefa tamin'ny Egiptianina dia nisokafy ny ranomasina mena ary nandeha namakivaky teo amin'izany ranomasina izany zanak'Israely. Ary rehefa tafita ny zanak'Israely dia nanandrana niditra indray kosa ny miaramila ny Farao sy ny Egiptianina izay naranaraka azy, dia natelo ny tao zany zanak'Israely kosa tafita. Ady zany ry havana. Ary rehefa hitantsika indray tany amin'ny tafimitra tany amin'ny tany hevitra ny zanak'Israely dia niadina tao amin'ny zanak'Israely tamin'ny anoanana sy ny kerena, ny mosary, ny hetaheta ary ny tsify sy ny kanina zany. Ady izay natrehany zanak'Israely zany, kanefa Andriamanitra dia naneho fahagagana tamin'izy ireo, na nomeny mana na nomeny rano tamin'ilay vatolampy tao Meriba. Dia zany rehetra zany no ady nataon'Andriamanitra izay nasehon'Andriamanitra hoe za dia miady ho an'ny zanak'Israely. Ary zany no ambaran'ity perikopy eto ambany masitsika ity. Ary farany tany amin'ny tany Kanana dia ady mivantana izay ny fanatrehany zanak'Israely tamin'ireo mponina tao Kanana. Zany no mitaona antsika koa ankehitriny hoe inona kay no zavatra mibana sy miivo amin'ny fiainanao. Dia nio ny lasa ary mpanjiny no avy miaraka amin'Andriamanitra. Aza adinoina ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Aza miivo ao anatin'ny toe-javatra sarotra atrehina ankehitriny. Nambara teo aloha teo no hoe ady ny fiainana. Fa izao raha miivo ao amin'ny fiainana izay feno zavatsarotra ny fomba fijerintsika sy ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, dia ho adinontsika tanteraka ilay herin'Andriamanitra sy ilay Andriamanitra miady ho antsika. Koa ninonina mety ho toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainanao, izany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy efara amin'ny fahafatesana ihany ny fiainantsika. Fa rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy kosa ny ataontsika ho ivo, ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay Andriamanitra miady ho antsika mandrakariva, ambara-piavin'ny farany. Izy ilay niteny hoe indro aho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, dia handresy isika ary hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Zay no
zany ny zavatra kendrena amintsika hoe mba hanehoana ny herin'Andriamanitra ary eo foana Andriamanitra. Dia zay ry havana lafatra voalohany amin'ity perikopa ity. Fa ny faharoa koa izay asehon'ity perikopa ity eto ambanimasitsika dia zao hoe miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao fa aza mandaa azy. Aza mandaa azy. Eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo dia zao no hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa na dia nataoko azy izany teny izany, mbola tsy ninonareo ihany Jehovah Andriamanitra reo. Zay le hoe mandaa. Zany hoe ny hoe mandaa eto zany dia tsy ninono ny zanak'Israely mihitsy ilay Andriamanitra izay nanafaka azy tao amin'ny fanandevozan'ny Egypta mba hanome azy ireo ny tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra ny razan'izy ireo fa ho azy mandrakizay. Ilay herin'Andriamanitra izay niasa sy niady ho azy ireo mba hanome azy ireo sy hanangana ho azy ireo firenena lehibe araka izay nampanantenan'Andriamanitra ny razan'izy ireo. Dia izany fandavana ny herin'Andriamanitra izany ry havana dia tonga fahotana fototra ambaran'ny soratra masina aty amin'ny filazantsara ary Jesosy Kristy no miteny an'izany hoe na iza tsy mino dia efa voaheloka ary very. Zany hoe ilay Jesosy Kristy tonga anofo rehefa tsy mino an'Andriamanitra ianao, tsy manaiky an' Jesosy ianao, mandaa an'Andriamanitra ianao dia efa fototra tena mahavery any amin'ny elo zany ry havana. Ary ny lohahevitra izay mpanjintsika amin'ity volana ity raha fakafakaina kely dia misy zava-kendrena na hevitra anankiroa milafika ao ambadika. Ny voalohany dia hoe Andriamanitra dia miara-mandeha amin'ny olona foana izy. Eo foana izy na mino ianao na tsy mino ianao dia eo foana Andriamanitra. Mampiseho ny heriny izy. Izy no mitondra n'izao rehetra izao. Izy no tompon'ny fahefana. Izy no manendry sy mandahatra ny fiainan'ny olona rehetra na ny mino na ny tsy mino. Dia eo foana Andriamanitra ary manatrika foana izy. Tsy misy toerana na fotoana ka tsy mampisy an'Andriamanitra ka azo. Tsy misy afaka miala eo anatrehan'Andriamanitra ny olona. Ary ny mpanao salamo moa dia miteny amin'izany misy manao hoe na dia makany amin'ny fiainantsika aza indro any ianao tsy misy azo ialana eo anatrehan'Andriamanitra satria izy no mifehy amin'izao rehetra izao. Zay le izy. Ka raha hoe mitaona antsika ny lohahevitra hoe miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao dia fampirisihana ihany koa zany. Zay le hevitra faharoa hoe fampirisihana antsika mba hanana fifamatorana misimisy kokoa sy fifandraisana matotra ary velona amin'ny finoanan'Andriamanitra marina sy ny herin'Andriamanitra izay miazona sy mitondra ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Izao tontolo izao ary moa hoentiny maika mofa ny zanak'Andriamanitra isika pino dia ao aminy. Izy no mitondra ny fiainantsika. Zay le lohahevitra tiana bandinina amin'ity anio ity. Koa raha mitaona antsika ary miperikopa amin'ny teny ity hoe miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao fa aza mandaa azy dia zao misy hery tsy haitohaina mitantana sy momba ny fiainantsika ry havana amin'ny fiainantsika. Koa amin'ity anio ity raha ohatra ka mety mbola nisan'izay ny salasay ianao ka tsy tena mino fa velon'Andriamanitra hoe afaka maneho fahagagana ary tena azonao ianteherana mihitsy izy misy hery dia zao aza vela raha tsy tafaraisy tafaombona tanteraka amin'Andriamanitra ianao ka mibebay anatrehan'Andriamanitra eo ny loana izany dia tena hoe havao izy indray ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra fa izy irery ihany no afaka mitondra antsika ho amin'ny fiainana sy ny tsaratsara kokoa ninona mety ho ady atrehantsika. Raha fihezina ry havana ny afatra tamin'ity anio ity dia hoe Andriamanitra dia miady ho antsika ary manana hery azontsika anteherana izy amin'izay rehetra atrehintsika ka mampanantena fahombiazana ho antsika. Izao fiainana izao tsy azontsika antenaina ho atsara fa efa voasoratra hoe any amparana any dia sy andro mahory. Fa Andriamanitra kosa miara mandeha amintsika dia afaka manome hery amintsika hananantsika fahombiazana. Dia ho any Andriamanitra rerany ry havana ny voninahitra. Fa ho amintsika kosa ny asa ny fanahy masina aizantsika miaina sy mivelona amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika ry havana. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny amin'izany teninao izany izay mitaona anay mandrakariva sy mampirisika anay mba
hiara mandeha aminao satria ianao ilay Andriamanitra miady ho anay ary indrindra koa hanavao ny fanoloran-tenanay ka tena hino fianaiko fa ianao Andriamanitra no hery tokana azonay anteherana manoloana ny fiainanay izay feno zavatsarotra sy zava-manahirana olana saribahana matetika. Tompo ankehitriny ampirosioarany fosy ny fanahinay mba tsy hibanjina n'ireo toe-javatra sarotra atrehanay fa tena hibanjina sy hifikitra aminao ilay Andriamanitra velona, ilay hery azonay anteherana, azonay iankinana ary indrindra afaka maneho fahagagana sy mampanantena ary manome anay izay rehetra ilain'ny fo sy ny sainay. Dia matoky sy mino izay fa ianao dia mihaino izany vavaka izany, koa ndreto izay olonao mety misy tokoa ny olana ary entina eto anatrehanao izany Tompo, tonononay mangina ao am-ponay mba hienoy Andriamanitro araka ny habeny herinao sy ny fahasoavanao ilay tsy mety ritra. Misaotra Andriamanitro fa na dia mbola tsy mangataka aminao ary izahay dia mino fa miaino ianao ary efa mandre sy mahalala ary mihevitra ny fiainanay. Dia ankinonay manontolo ampelantananao ny fiainan'ity fitandremana ity, ny asa miandry rehetra mba ianao no ho tena ivo ny fiainan'ny fiangonanao tokoa ka hatanteraka sy halavorary ny asa rehetra izay iantsoroan'ireo mpanomponao, indrindra manomboka amin'ny mpitandrina sy ireo birao-piangonana ary ny diakonina sy ireo olonao izay manana anjara fanontona samihafa eto anivon'ity fitandremana isotry fitiavana ity. Dia izany ny vavakay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay nampianatra ny mpianany vavaka manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay ny anina sahaza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eny ary havana andeha hitsangana isika hanambarana atren'Andriamanitra ny fahavononantsika fa izy dia hiady ho antsika tokoa ary hiankina amin'ny tanteraka isika amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanekemponoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Verjeny, nijalina nanapaka Ponty Pilato, nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ary havana izao tsodrano sy fitahina tonoana sy atolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy izao fa ho toviny aminareo tokoa izao. Hitahy anao ny Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanany. Amen. Mahazo toerana ary havana mivavah mangina isaoro ny tompontsika. Ho an'Andriamanitra irerenany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.